Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Tamin'ny talata fa 12 janoary 1729 raha nitokana ny trano vato fiangonana ireto mpivavaka dia isan'izay nakamamin'izy ireo ny toroteny nataon'ilay misionera atao hoe Perse. Tao amin'izany toroteny izany no nilazany ity tantara ity. Indray mandeha hoy izy dia tratralina reto mpandeha maromaro. Maisopito ny alina ka tsy nahita na dia nilalaka izorana azy izy rehetra fa nivezivezy teny foana. Tamin'izay fotoana izay indrindra akory ny hafaliana izy ireo fa indro nisy olona nitondra fanalana nantona azy. Niaraka tamin'izay dia indreo samy niezaka ny antsoantso izy rehetra hoe aiza ny lalanao aiza ny lalana dia namaly azy ilay lehilahy nitondra fanalaka nanao hoe raha tianareo ny velona soma tsara dia aza misy mihetsika mandra-patongako any aminareo. Raha vao nare izany reto olona tratralina dia nijanona avy hatrany tsy nisy nihetsika tokoa. Ka noho ny tonga teo amin'ilay lehilahy nitondra fanala dia akory ny atairan'izy rehetra fa efa teo amoron'ny antsana lalina mahatsiravina izy ireo. Kely foana sisa ny elanelany sy ny fahafatesana. Eny tokoa ry mpiaino ajaina, engane isika samy izotra amin'ny lalana izay hitarihan'i Jesosy antsika dia ny lalana izay azotsika fiainana mandrakizay. Ary tsaroa fa ny Baiboly irery ihany no jiro izay ahitantsika ny torohevitra mba hamonjena antsika tsy enjera ao anatin'ny antsa ny fahotana sy ny fahafatesana mandrakizay. Ao amin'ny tenin'Andriamanitra no ahitantsika ny lalana marina sy mazava hamonjena antsika. Satria hoy Jesosy hoe izao ny fahazavan'izao tontolo izao, izay manaraka tsy mba handeha amin'ny maizina fa hanana ny fahazavanaina. Jaona 9:2-12. Fahaiza miaina mampirindra ny fiarahamonina. Anterina ny arabo mampirarinitso ho anao mpiaino ary makasitraka anao indrindra amin'ny fanarahana izao onjam-peo sy izao fandarana izao. Ny namanao Lantoarmisa Joely no mitafa aminao ary ny namana Nardina kosa no eo amin'ny lafiny teknika. Amin'ity anio tia dia iresaka indray isika ny mazava-dehibe ny safidy sy ny fanapahan-kevitra. Satria ny fiainana tsy vita mora ary koa ilaina ny mihotra sy mifanampy amin'ny ray aman-dreny. Noho izany dia mila manao zavatra sy mihetsika ianao tanora. Araka izany eo anatrihan'ny fiainana iray manontolo dia ilaina ny manao safidy sy mandray fanapahan-kevitra eo amin'ny fiainana izay mitana anjara toerana lehibe eo amin'ny hoavy iray manontolo mihitsy. Izany atao hoe fanaovana ny safidy sy fandraisana fanapahan-kevitra izany. Ny fanaovana izay nefa dia miampina betsaka amin'ny fahafantaranao tanteraka ny tenanao sy ny ainana ao anatinao ao, ary koa mahafantatra
ny zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina sy eny ivelany rehetrarehetra eny. Arak'izany a dia fantaro alohary ny tenanao, izany hoe ny personaliteanao dia ilainao fantarina matanjaka ve sa marefo ireo karaktera na ny toetoetranao isan-karazany, dia ilaina fantarinao ny talentanao na ny fanomezam-pahasoavana izay anananao, dia ilainao fantarina rehefa andray ny fanapahan-kevitra sy anao izany atao hoe safidy izany ianao. Noho izany a dia ilaina ihany koa ny fahafantarana ny toetoetra ara-pifandraisana izay anananao, ny faripahaizana sy ny fahalalana anananao, ny toe-batanao, ny lafiny eo amin'ny ara-panahy izay anananao sy fantatrao, ary ny iainanao ao anatinao ao, ny sentiment izay iainanao ao anatinao ao zany a, dia ilaina fantarina rehefa manao izay safidy sy fanapahan-kevitra izay ianao. Fantarinao ihany koa ny ilainao eo amin'ny fiainana, fantarina ny goanao, fantarina ny valeranao na ny sotoavana izay ekenao sy anananao, ny firehikevitrao, ny fironanao eo amin'ny fiainana sy ny fiarahamonina sy ny eo amin'ny lafin'ny ara-tsosialy, dia ilaina fantarinao avokoa izany rehefa manao izany safidy sy fanapahan-kevitra izany ianao. Eo ihany koa ny tsy maintsy ahafantaranao ny fiofanana sy ny fianarana noratovinao sy nataonao, ny dingana teo amin'ny fianarana izay efa nalehanao tany aloha tany tamin'ny andro ny fahazazana, dia ilainao fantarina izany. Ohatra hoe impiry mo no ny dobla na tsy nifindra kilasy tany am-pianarana, efa ny dobla impiry na ve zaho tsy ny dobla mihitsy fa afaka foana nifindra kilasy foana tany amin'ny fahazazako sy teo amin'ny nahazatovo aho. Eo ihany koa ny diploma izay anananao ankehitriny, ary ny fihevitrao, ny tenanao iray manontolo, dia ilaina fantarina ihany koa izany rehetrarehetra izany. Tsy maintsy fantatrao ihany koa ny fiainanao eo amin'ny lafiny ara-tsosialy. Ao anatin'izany ny tantaram-piainanao hatramin'ny fahazazana ary mandraka ankehitriny, ny fahatsiarovanao tsara na fahatsiarovanao ratsy teo amin'ny fiainana, teo amin'ny fianarana, teo amin'ny fihetsepoa, dia ilaina fantarina ny zavatra nandresy lahatra anao, ny nandrisika anao sy ny anananao resi-po eo amin'ny fiainana, dia ilaina ho fantatrao avokoa izany rehetra izany. Eo ihany koa ny fahafantaranao ny zava-misy ara-materialy manodidina anao, ny fahafantaranao ihany koa ny zava-misy isa-tokony, ny hetsika misy, ny zavatra mandeha tsara, ny be mpitady, ny be mpampiasa, ny be mpakafy, ny asa misy amin'izao fotoana izao. Fantarinao daholo izany rehetrarehetra izany. Tsy nanasa inona sy ny manao ahoana no misy sy mandeha ankehitriny. Tsy nanasa manao ahoana no tena ilaina amin'izao fotoana izao. Olona manao ahoana sy olona ohatran'iza no ilain'ny orinasa amin'izao fotoana izao. Ilaina ny mahafantatra izany rehetrarehetra izany. Fa rehefa tena andray ny fanapahan-kevitra ao ianao ka tsy mahalala ny momba ny tenanao rehetra sy mahafantatra ny zava-misy ety ivelany, dia matetika no ho diso ny fandraisana ny fanapahan-kevitra sy ny fanaovana ny safidy. Ilaina arak'izany ny mahafantatra ireo zavatra ireo farafahakeliny, indrindra raha hitady asa ianao, sao dia tsy mifanandrify amin'ilay zavatra ny anarana sy ny hofananao ny
asa mety ho hitanao na koa mety ho diso safidy mihitsy ianao teo amin'ny fiainana ka lasa miteraka olana anynivon'ny orinasa. Ilaina fatarina zany fa tsy atao ankitsapatsapa ny fiainana sy izay atao fa ny tena zavatra fantatrao sy anananao traikefa no entinao mandeha, no entinao miatrika ny toe-javatra izay misy ary satria mitady asa ianao dia ilainao ny manao dokam-barotra ny tenanao mba hahafahan'ireo orinasa andrayanao sy ampiasanao ka atonganao atratra ny tanjona dia ny hisondrotra sy aleo tena ary ho tonga ho mpandray anjara eo amin'ny fampandrosoana ny tenanao sy hifanampy amin'ny fianakaviana sy ny fiarahamonina ray manontolo. Koa arak'izany aza ny fototra ahatonganao ho tanora ilaina eo anivon'ny tontolo misy anao na eo anivon'ny sehatry ny asa zany na eo amin'ny fiarahamonina ray manontolo dia tsy misy afa-tsy ny fahafantaranao ny tenanao ihany na ny fanananao ny atao hoe connaissance de soi, izay ihany no lakle ahitanao fahombiazana eo amin'izany fiainana izany na ny fitadiavana azy. Koa antenaina sy inono fa ho tanora mahafantatra ny tenanao ianao ka ho mpandray anjara amin'ny fampandrosoana ny tenanao, fampandrosoana ny fianakaviana, fampandrosoana ny fiarahamonina ary koa tanora ilaina sy takin'ny orinasa fa tsy ho tanora andiso fanantenana ny rehetra. Faiza miaina mampilamitsaina mino sy matoky fa ho raisinao ny andraikitra manomboka izao izay eto amin'ny fandarana dia ametraka ny mandra-peona amin'ny alalan'izany ka dia ho amin'ny manaraka indraya no iaonantsika eto raha sitrapon'Andriamanitra. Giovanni lalandro tena samihafa manoloana izao sy anao iray lalantsara sady makany amindray lalantsara sy mahasoa lalantokana ihany koa eno lay lalantery sy sarotra zay makany amindray iray kosa lalana zay makany amin'ny afobe lalambe zay malalaka tena be ny mpandeha izay vony satanano tompo marika lehibe miafara amin'ny fahaverezana fafatesana aiza reno izoranao risaka izao mbala zao fafatesana kosave sa ilay lalam-piainana lalanterino araina faezany no fiainana lalantsara zo antoka mahasamatranao mandehanaka matoky ijereany jesoty izay tantananao atrany ka de maherezare utodiso andanitra izany ty aizareno izoranao risaka izao mbala zao fafatesana kosave sa ilay lalam-piainana lalanterino araina faezany no fiainana lalantsara zo antoka mahasambatranao mandehanaka matoky mijereany jesoty fizitantananao atrany ka de maherezare utodiso andanitra izany ty. AWR téléphone 033 37 106 13 034 06
797 62. lalandro tena samihafa manolona izasianao iray lalantsara sady makany amindray lalantsara sy mahasoa lalatokana ihany ko eno lay lalantery sy sarotra zay makany amindray. AWR manolotra ho anao feon'ny fonantena fifaliana trany no anolorana ny fiarabana ho anao amin'ny alalan'i Jesosy izay nampiray antsika ao anatin'izao onjam-peo izao ka nahatonga ny fifandraisantsika ho zava-misy. Manahoana tompoko? Ampitomboina ho antsika mandrakariva ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy antsika. Tahaka ny mahazatra antsika manasana ho mba hiombona ao anatin'ny vavaka fohy izay hotononina manaraka eto isika. Ivavaka isika. Jehovah rainay tsara sy masina indrindra ny an-danitra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ary rainay mandrakizay, ray tianay, ary mahafantatra ny momba anay rehetra. Amin'ny alalan'ny zanakao no anatonanay anao ndray ankehitriny. Ny fanahinao no ampanan-kery ny teny rehetra ho lazaina, dia anana ny ako ny any am-pony izay rehetra miaino izany, ka hitondra vokatra be dia be ho amin'ny fiainana mandrakizay, so amin'izao fiainana izao koa. Sotra Tompo amin'ny anaran'i Jesosy Tompo tianay. Amen. Amin'ny Romanina 9:7 manao hoe, izay tsy niaro ny zanany lahy fa natolo ny amonjy antsika rehetra izy, tsy omeny antsika miaraka aminy may maim-pona kova ny zavatra rehetra. Tsy hanome ho anao androany izay vonjy sy fanampiana ilainao raha ampitso akory Andriamanitra. Toy ny mampanantena antsika izy ao amin'ny vavaka io manao hoe, ny sakafo, ny fitafiana, ny tanjaka, ny fahendrena, ny fahalalana, ny vola, ny fitiavana, ny fiononana, ny fampaherezana sy ny sisa izay mety ilainao rehetra androany, dia omeko anao ankehitriny tsy misy atakandro izany. Eo amin'ny fampianarany anao hangataka amin'ny isanandro izay ilainao sy sahazanao anio, na ny fitahiana ranofo izany na ny ara-panahy koa, dia tiany ny ahatsiarovanao tsara fa tsy maintsy miankina amin'ny fikarakarany tsy tapaka ianao, ary tiany koa amin'ny alalan'izany ny anananao firaisana aminy. Amin'izany firaisana amin'ny Kristy izany, amin'ny alalan'ny vavaka sy ny fianarana ireo fahamarinana voarakitry ny soratra masina, dia ho toy ny fanahy nona ho vokisana isam-potoana ianao. Andro iray ihany no omeny antsika, fa tsy roa isaky ny mandeha. Ary raha miteny amiko sy aminao Andriamanitra manao hoe, indro kehitriny no andro fankasitrahana, indro kehitriny no andro famonjena, dia ankehitriny havaozina isanandro izany. Tahaka ny anavaozanao isanandro ihany koa ny fivavahana manao hoe, omeo anay anio izay hanina sahaza ho anay. Ka amin'ny famerenanao izany vavaka izany androany, no anavaozanao ihany koa ny fiankinanao sy ny firaisanao aminy. Koa satria andro iray ihany no omena antsika isaky ny mandeha, dia hoy ny apôstôly Jakoba ao amin'ny boky nosoratany, Jakoba 4:14 sy ny 15, mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: tsy mahalala ny ampitso ianareo, fa aleo manao izao raha sitrapon'ny Tompo, ka velona izahay, dia ataonay izao na izany. Koa noho ny sitrapon'ny Tompo fa nomeny andro iray tombo ny havelomana indray ianao,
dia aoka atolotra ho an'Andriamanitra izany andro izany. Hoy ny torohevitra avy amin'ny fanahy masina nomena tamin'ny alalan'ny mpanompovaviny iray antsoina hoe Ellen White, manao hoe manokana ny tenanao ho an'Andriamanitra raha vao maraina. Izany no atao voalohany-draharaha indrindra. Aoka ny fivavahanao ho toy izao: raiso aho Tompo, ho anao manontolo, ny fikasako rehetra apetrako eo an-tongotrao. Tomoera amiko ary aoka ny asako rehetra hatao ao aminao. Atolory azy arak'izany ny fikasanao rehetra, mba ho tanterahiny na ajanony araka ny fandaharana asehony ianao. Farany ao amin'ny bokin'ny Hebreo 4:7 dia toy izao no lazainy ny tenin'Andriamanitra. Hebreo 4:7 amin'ny anaran'i Jesosy. Dia mametra andro anankiray indray izy, milaza ao amin'ny Davida hoe anio, araka ny voalaza hoe anio, raha iainy ny feony ianareo, aza manamafiny ny fonareo. Tsy milaza kory ny Baiboly eto manao hoe raha ampitso na koa hoe amin'ny hoavy, fa hoy izy aminao manao hoe anio. Mandrakizay Andriamanitra, tsy mba misy hoavy na hoe omaly sy raha ampitso, fa izay antsointsika hoe ny lasa sy ny hoavy dia ankehitriny mandrakizay ho azy, ary ny fiainany dia ankehitriny tsy misy fiafarany. Ny olona nefa dia voafetrany ny fotoana iray ihany, dia ny anio sy ny ankehitriny. Koa raha miteny aminao Andriamanitra androany manao hoe anio, raha iainy ny feno ianao, dia aza manamafy ny fonao. Dia te ilaza izy manao hoe ankehitriny amin'izao fotoana izao indrindra, no tiany hanao safidy ny hiaino na koa tsy hiaino izay lazainy ianao. Safidy tsy maintsy ataonao sy avaozonao anio, dia ilay ankehitriny avaozona isan'andro sy amin'izao fotoana izao izany. Raha miteny Andriamanitra eto aminao hoe anio, dia satria amin'izao fotoana izao ny fitiavany no omeno ho anao. Amin'izao fotoana izao izy no miondrika mijery anao, vonina ny anome izay rehetra ilainao, izay zavatra rehetra efa nataony sy izay fanelana nataony ankehitriny any an-danitra eo anatrehan'Andriamanitra ray, izay rehetra azo ny atao anao, izany rehetra izany no atolony ho anao anio, izany hoe amin'izao ankehitriny izao. Raha mandeva antso ho anao Andriamanitra anio, dia satria vonina ny hita ianao izy anio, vonina ny andray anao miaraka amin'izay fitakinao rehetra izy anio, vonina ny amonjy anao izy amin'izao ankehitriny izao indrindra. Fa endrena noho izany, ny anarinao sy anesoranao, tsy ho ao amponao ireo fanahinao sy amin'izay ilainao rehetra amin'ny ho avy. Marina fa tsy nampanantena ny anala ny zavatsarotra rehetra eo amin'ny lalana ombantsika Andriamanitra, fa mampanantena kosa izy fa hanome anao ny fitsaharany sy fiadanany anio, koa eo amin'ny toerany ny fitarainana. Noho izany, izay manjosy vokatry ny fanahina, dia andeha izasy ianao hiombona ampanao salamo ka hira hoe misaoran Jehovah ry fanahiko, ary izay rehetra atao anatiko misaora ny anarany masina. Misaoran Jehovah ry fanahiko, ary aza misy adinoinao ny fitahiny rehetra. Salamo 7:1-5. Isaotra isika satria vonina anome izay rehetra ilainao anio Andriamanitra, ary ny anio dia avaozina isan'andro, fa miantoka ny ho avy ihany koa izy. Aza manahy fa misaora amin'ny zavatra rehetra, fa izay ny sitrapon'Andriamanitra ho anareo. Ho tahiny ianao anio. Amen. Anio
tsy angatakandro intsony ao Jesô anio no andro mety tsara indrindra iarahako aminao anio tsy angatakandro intsony ao Jesô anio no andro mety tsara indrindra mba hanompoko anao tarika rija malala o mpiara-miasa aminao tompo anio ampitso o mandrakizay o meu ery ao feno ifanay rasitrakao o mpiara-miasa aminao tompo anio ampitso o mandrakizay o meu ery ao feno ifanay rasitrakao asa sy tontolo hiainana voakolo antoky ny fahavelomana re fandaharana voakarin-radio feony ny fanantenana miaraka amin'ny nadiomady iarahnao amin'ny Ramatora Zoelosony Irina Honore teknisianina pikaroka momba ny fambolena ara-bojanahary izay ilay feonkira famantarana fa ihany ka tanteraka ato anatin'ny fandaharana asa sy tontolo iainana isika iaraka amin'ny Ramatora Zoelosony Irina Honore miarabanao tompoko faly miarabanao fantsa dia fary miaraban'ny mpiaino rehetra manerina ny von'ny tany mikasika ninona indray ary ny atolotra ao an'ny mpiaino atsika ny atolotro atsika indray amin'ity androany ity dia fomba famondrana zanakanana na zanaka voankazo dia inona avy indray ary ireo fepetra tsara ho fantatra rehefa hamindra zanakanana rehefa anao an'io famondrana io tsika vita ny famafazana azy teny ambony latabatra dia ho afindra amin'izay ary izy izao dia mila manomana fanampin-tsakafo isika fanampin-tsakafo entsika amin'izany famondrana azy ho eny tanimboly be izany dia tsy inona fa mila tany mangaraika apoka isika na rano tainomby izay mamparihatra azy na zany ranona tanimanga no ataonao na ranona tainomby le marihatra be ireny dia afangaro tsara ireo ka tsoboka ao amin'ny fakan'ny zanakanana rehefa aketsa amin'izay izy dia izao no atao mialohan'ny anaketsantsika azy aloha jereo fa raha ohatra ka hoe lava loatra ny fakany dia etezana kanefa izao misy fanamariana atao alohan'ny ampiasana ao an'le ety dia efa ety spesiala zany ho an'ny zanakanana dia mba tsy kitikitihana hoe anaovana zavatra hafa satria indray mety mitondra mikroba iny ety ampiasaintsika iny dia indray no teraka aretina amin'le anana na ny voankazo afindrantsika ka raha ohatra hoe nampiasampiasainao na nampiasampiasain'ny ankizy ny ety dia hosory alikola kely aloha dia izay vo entinao ampiasaina anetezana an'ilay zanakanana ny fakany zany analana kely na ery amin'ny raviny ambony ery koa somary anapahana kely ny zanakanana dia tsarovo mandrakariva fa rehefa misy raviny 4 na 5 dia efa azo afindra izy zay efa matanjaka izy dia araka ny voalazako teo hoe anapahana kely ery amin'ny fotony ery raha lava ny fakany dia ny ery amin'ny tendrony koa anapahana tsy misy refiny ve zay tompoko tsy misy fa rehefa ohatra hoe hitanao hoe tsy forotra izy rehefa ao afindranao ao anatin'ny tany dia efa mety satria manko raha vo miforotra iny fakany iny dia lasa ratsy ny bikan'ny zavatra ho azonao indrindra zavatra hoe mamaka no ataonao ao dia ny zavatra ataontsika mamaritra ny soroboly zany ho an'ny anana zany isan-karazany ka 30 centimetatra ny elan'lelan'ny lavaka sy ny sorotra dia atao dipanorina ny fametrahana azy isaky ny lavaka elanelan'ny lavaka sy ny sorotra
atao dipanora. azonao azavaina kely ve zay tompoko elanelan'ny lavaka sy ny sorotra zay? Ny lavaka zany a ataonao 30 centimetatra dia le sorotra ihany koa ataonao melanelana 30 centimetatra kanefa arakaraky ny zavatra nafindranao. Raha ohatra hoe zavatra lehibehibe zany io 30 centimetatra io, fa raha ohatra ka hoe poireau, tongolo dia ireny tsy mila 30 centimetatra fa eo amin'ny 20 na 15 centimetatra ihany dia efa ampy. Raha azoko tsara zany a, ny sorotra dia ny ilaina mba hampahitsy an'le lavaka izay atao. Dia ny elanelan'ny lavaka 30 centimetatra ny lavaka tsirairay, dia ny elanelan'ny sorotra izay atao koa ahafahana manao an'le lavaka 30 centimetatra. Zay ve izy tompoko? Ya. Dia atao dipanorina zany. Atao dipanorina. Ny zavatra tokony ataontsika manaraka, ho manome aloha ny lavaka izay ho asianao an'ilay zanakanana, dia manana azokoely nofosahana izay ny tokony anaovantsika azy, na manana an'ireny plantoir ireny isika, azokoely nofosahana zany. Dia arivantsika no mamindra, aza mamindra zanajavatra zany amin'ny atoandro, fa amin'ny arivany tsara amindratsika an'ireny zavatra izay volentsika ireny. Dia asiana alokaloka izy mandra-pahazo ny aina tsara. Tsy tokony ho adinitsika mandrakariva zany le ranonjezitra. Rehefa mamindra azy tsika afaka efatr'andro namindrana dia efa asio ranonjezitra izy. Mandra-pahazo ny aina dia toy izy ihany le manisy ranonjezitra kely anazy atao visan-kerinandro indray eo. Satria sady manome aina n'ilay vola iny no mampitombo azy aingana, miakatra aingana ny vokatra. Dia ny fanondrahana ihany koa zany. Dia ny fanondrahana tsy adinitsika iny. Amin'ny ririnina zao zany dia ny tsara amin'ny ariva na ny maraina aorinan'le fanala iny tsika zay vao manondraka. Fa aza manondraka raha mbola misy fanala eny atsaha, fa vao miha manimba ny voly. Ono atompoko ny teneninao hoe rehefa mety karazan'anana na voankazo dia ohatr'izay zany ny fipetrarana, sa hoe rehefa mety fambolena rehetra dia ohatr'izay ny fipetrarana rehefa mamindran'izy ireny? Ny voankazo indray arakaraka ny voankazo volenao, fa ny voankazo ny elanelany tsisy latsaky ny 2 metatra ny elanelany ny rano lavaka. Mbola ataontsika manaraka izay zany. Fa ny anana zany zao izay lazaiko izay. Misy hafatra indray ve tompoko tianao apetraka na fanamariana mahakasika izay fomba famindrana ny zanakanana izay? Fomba famindrana zanakanana io zany rehefa rahantsika tsara ireny calendrier-pambolena ireny sy ny torohevitra ny teneniko teo, dia tsy ho andairan'ny bibikely sy ny aretina firy koa ny volontsika zany. Satria efa nanao an'ilay fanampin-tsakafo tsika, efa matanjaka tsara zany ny zanakanana nafindra iny. Tany aloha ianao nanome an'ilay hoe fanomanana an'ilay fanampin-tsakafo le ranona tainomby na tanimanga ray kapoaka, dia hoe afangaro dia atsoboka ao mifakan'le zavatra. Tsy misy fatrany ve izy io hoe ho an'ny tany zao dia zao ny tokony atao, sa hoe rehefa marihatra fotsiny? Rehefa mamparihatra anazy, fa io aloha zao dia ho an'ny tany ray ary, io mahavita tany ray ary. Aza adino ny mitondram-bavaka mandrakariva ny zavatra izay ataontsika, satria itsika dia mpanompo tsy mahasoa, ary Andriamanitra ilay tompony ny asa no tena mampaniry sy mampavokatra n'io zavatra ataontsika io, ka eto am-bavaka mandrakariva zany ny zavatra rehetra atao mba hitantsika fahombiazana sy tsy fahatyantoka. Misaotra tompoko. Dia mamokara be tsika rehetra. Ry tantsaha izay makolokolo tokoa ny manana ny soa,
izay manaraka ny fepetra ny mahavanim-boa ary raha ho ary ireo torohevitra tsotra azo ampiarina tsara makasika ny fambolena dia hiatsara ny nofotaninao. Ny vokatra hitombo tsara, ny mpihinana ho salama tsara ary dia hitombo ny fidiram-bolanao. Amindra zanakanana. Tantara no soratan'ny Vanjaniaina, andrenesana ho an'ny Artina, Sam ary ny mpanoratra. Mba novy dite ray ry mamamboana. Dia mba atovy bebe ronono apodipody aina. Dia mba asiomena kely telo sy mofo gasy telo ry azafady e. Andraso vao karakarainy. Zany vedy eo ampiraloto fa ataovy maromaro Traisy, ay vezy ireo mity e. Azafady ry ny hafa tena nona mihitsy dia avy etrany dia nanao komandy ary ataovy misimisy ho afa raha zao abe anareo zao ve tsy tena mila fanampy mihitsy. Zao aza tsy atao hitan'ny fleurisy ny fihinana anaziko. Mandrahona tsy hividy pataloha atsony angeon'izy raha mbola mitombo am'izao ay dia aleo mba isotra betsaka, dia aleo mba manao ody ambava fo miafina kely rehefa ty fa vizana le vavonika ny tena miasa. Sa hoana ry mamamboana. Tena tsy miova mihitsy raha aloha dia hatramin'ny fahatany rany ka manahoana aloha ny fambolenao e. Fanga efa antitra ny fijeringazy ireo moa taloha nefa zaza efa avy nikarakara ny tany amindrana le zanakana niniko tsy mitaraitana miepaky zany lody. Atray fa nga efa afindra sady le zanakanana nafafy ambony lataba. Raha rak'ireny fampianarana azonay reny de hoe rehefa misy ravony efatra ny zanakanana de efa azo afindra. Tena mahatadidy lesony raha lody lody ane ty fa aza dinony somary manapaka kely ny fakany rehefa hitanao fa lava loatra. Toy izany koa ny tendrony ravina rehefa amindra azy mba ho tonga lafatra ny faniriany zanakanany. Zay de ataovy madio azo antoka tsara iny fitaovana fanapahana azy iny. Raha mety aza de sasao amin'ny alkôla mihitsy, so sanatria misy mikroba ka amindra am'le voly eo ndraiky Way, atao mitovy am'le any amin'ny dokotera mihitsy zany izy tiry zeroma. Zay mihitsy. Ka mameriny indrono manantitrantitra ringatia eo amin'le famaritana an'le sorobolo mo onga hoe atao 30 centimetatra no atao elan'elan'ny tsipika tsirairay rehefa manao soritra. Satria volo manara-tsipika ihany ny atsika. Zay mihitsy. De 30 centimetatra ohatran'izay ko moa no elan'elan'ny lavaka tsirairay ametrahana ny volo afindra. Azonga tsara. Eo amin'ny soritra natao iny no ametrahana ny lavaka tsirairay. Fa ataovy dia mpanorona rehefa mametraka ny lavaka. Saingy zao io rehefa 30 centimetatra elan'elan'ny lavaka io mety io arakaraka ny voly atao. Mety tsara zao io rehefa io amin'ny voly lehibehibe. Fa raha kelikely tompoaro sy ny mitovitovy aminy de efa mety na 5 na 20 centimetatra aza ny elan'elan'ny lavaka. Dresy, raha rivo zay no ndeha hanao famindrana ny zanakanany araky ny toromarika nomenga. Tsara za mena kely vo mafany zany ry mamamboana.
ka ho ampiana ve sa atao lasopika? Tsara ny lasopy ato raha loha dia io mihitsy zao no ny rasako eto. Zany a satria efa ity loarako ty reny lasopinao raha Jeroma. Ay, misaotra betsaka. Dray lasopy tongotrombo mihitsy anga izany. Etsy atao ahoana kosa ny tsy komandy an'ity. Fa tsy atao io masony Fleuris mba anao raiko aka. Sady mito ihany ny resantsika am'le fambolena Zero. Marina zany de aza dino ary ny manomana le fanampy-tsakafo ka zay eny ny eritreritra hoe avo misakafo atoandro vao mandeha. Sady raha mifahirany Fleuris tsy hitondra ody ambava fo zany mihitsy iny fa hoe mila mihena hony mijaly ny ay zay enery Jeroma ny antony mba hanohanako aty ambadimbadika aty. Tena mariny lodya fanampy-tsakafo any zanakanana mialohan'ny amin'ny ranazy ny resako. Ny anga kosa de anina ho any ambava ihany. Izy aloha aiza mory Fleuris ny tsy miamienina. Zay voky any Jeroma maraka ny namany ty aza tsy mbola ampiko satria zara raha nalany sakafo tamin'ny maraina vokatry ny loka. Ory mamambona mba melo lasopy ray ao aloha so de lagny fa mandeha be izany misaotra andrindra de ono aringaty dia ahoana ndray moa zany ny am'izany fanampy-tsakafo zany kea. Aza matahotra nga fa tsy sakafo any an-trano no alaitsika fa tany mangaraika apoka tapohana rano afangaro tsara de atao zay amparihatra azy na ihany koa ranona tainomby atao marihitra samy mety daholo reo taditiko ringatya. Atsoboka amin'iny aloha le fakan'le zanakanana zay voaketseny amin'ny tany amindrana azy. Tandremy tsara mba tsy lefitra na hiforotra ny faka rehefa mametraka azy ao andavaka. Ka araky ny efa nilazainga kosany de hoe zay no anisan'ny anapahana ny faka raha lava loatry. Rehefa mamboly azo koa de azo kely no fisana na plantoara no ampiasaina. Dresy efa nanamboatra mihitsy aka. Ay iny zany ny sotro kelyny zanakanana. Tonga ndray raha fa tokony mahavita oatra ninona moa le fatrany mengaty eo fanampy-tsakafo an'ny tany rayara zany fatrarainy meko iny. Rehefa mamindra azy nga de aza dino ihany koa ny fanaovana ny ranonjetsika atondraka amin'ny vola isan-kerinandro mandra-pahazo ny aina tsara zay tombontsoa be no azo amin'ny fanaovana an'io songafanana mafy satria ny fanaovana azy io no manome aina ny voly sy mampitombo ny voly aingana be. Saty zany mory Jeroma. Zay de zay tokoa nefa na de zany aza tandremo so adino no manondra. Tsy adino ka ary atao intelo isan-kerinandro rehefa maina ny andro zay de tsara raha riva no manondraka de asio alokaloka foana iarovana azy amin'ny ainandro sy
mandra-pahazony aina tsara izay ary rehefa ririnina morongia dia ahoana mety foana ny manondraka amin'ny rivy zay ara ho afa lera matohino mipedoika be ohatran'ireny faramaraina kosa ny ntianondraka mety very Jeroma amin'ny andro ririnina mety ka fa rehefa lasa ny fanala amin'ny maraina ny ririnina zay vao manondraka ngia ay ve satria raha ao anatin'ny fanala ny manondraka de lasa manimba le volony ray mazava ringaty fa misotra sady ny sakafo ny vatana noho ny sakafo ny saina akaiza le komandy faroro mamamboana matsiro tsy mahakaka mihitsy ralody raha ohatr' zao ny abianko ka ze voky ane ho amaraka ny namany zay aloha ny voly aza ny Jeroma mila fanampy-tsakafo ka maika fa ny olona ay mety mihitsy ka zay hoa fa rehefa araka tsara zay fipetrahan'ny famindrana zanakana zay de azo vokatra tsara sy betsaka sika misotra atoko tsisy raraka tany ny fampiarana fahazamanangy ohatray ka tsy flerisy very apita amin'ny vikiviko atiry io anao inona tiako flerisy tena izy indry Jeroma aleo afindrako ato amin'ny aloha ty zanakananty ka tsy rariva ve ny zanakanana vao afindra aloha dia vadikatolo Jeroma fa vitya vle misy lasopy raha iso aloha ty de ataovy hoe moditsinina mbola tsy lany any eny lasopingaty sao ngaty sady nofomby mihitsy izany ataovy ao aloha mamambola aza mbola miteny ary aza miteny mihitsy hoe nanampy lasopy tongotromby very alasopiko lodya de hoarina zany io nefa ny izy ty vo nykômandina teo ny raso aloha aleo mihitsy ahitsangana hoe zany tatabitran' zany Jeroma aoringiamba jerekely ao hoe ao ratsy petraky izany fa ahoana ry Jeroma anapaka ny lalan-dratonga fa ahoany ho tanteraka zany lazay ny flerisy kloty foy sa sikina no azo angiandro any satria rovotra le pataloha lozy de tsy vititsony zany flerisy loza ingatia lasopy tetantanakanana entika maranako azy efa mivoaka ny boky nosoratako fahatelo zay mitondra ny lohateny hoe ny teknika mpambolena ho an'ireo karazam-bolo rehetra zay maro be nareo no miantsona amin'ny telefona sy mandefa esomeso amin'ny telefona ko ihany ko hoe nga tsy misy fambolena volo zao de jereo fa amin'ile boky fahatelo io zany no misy ny karazany volo rehetra ary misy fomba fambolena maro samihafa ao anatiny ao zay tokony ho haitsika sy ho hitatsika ka de tongava ty amin'ny AWR na mihetsoa ay fa za aloha tsy mipetraka eto Antananarivo fa za ny ambanivohitra ny mipetraka ka raha ohatra ka ilainao maika ny boky de tongava ato amin'ny AWR raha ohatra ka tsy de maika ny ilanao azy de atsoy amin'ny telefona
fa samy misy a na ty aniko a na ao amin'ny AWR. Ny vidin'ny boky a dia $2 satria ny karazany voly rehetra na ao anatin'izay boky izay. Dia mazotoa aritsika manjifa ny boky raha ohatra ka mila fanazavana misimisy. Misaotra tompoko. Antenaina fa nandraisanao fahalalana vaovao indray ny fiarahana tamin'ny ekipan'ny feon'ny fanantenana teto. Mazotoa ary manao fampiarana dia hitahanao an'ilay raintsika ao an-danitra ao. Namanao fanjaniaina sy sammo nanomana sy nanolotra ny fandaharana asa sy tontolo iainanao anao teto amin'ny manaraka indray ary. Ankoatra ny fienoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ity pejy ity. AWR feon'ny fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. Mitoy ny fandalina ny amin'ny fitoerana masina ao amin'ny tontolo-kevitra ilay fifanandrinana lehibe. Miaraka aminao eto sady manasanao aharitra amin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao Kalebandretsikivy. Ifantoka manokana amin'ilay atao hoe andro fanavotana sikan'io. Inona moa io andro fanavotana io? Manasanao iara-maka reto andininy reto. Levitikos 4:12, andininy 1:20 sy ny andininy 7:20 ka hatramin'ny 7:30. Levitikos 4:12, andininy 1:20 sy ny 7:20 ka hatramin'ny 7:30. Dia apetraka Arona amin'ny lohan'ny osila velona ny tanany roa, ka ekeny eo amboniny ny eloko ny zanak'Israely rehetra sy ny fahadisoany rehetra dia ny fahotany rehetra, dia metraka izany eo amin'ny lohan'ny osila izy, ka hampandeha azy ho entin'ny lehilahy voatendry hankany anefitra. Ary izao no lalàna mandrakizay ao anareo. Amin'ny andro 10 amin'ny volana 7 dia aoka hampahorony tena anareo ianareo, ary tsy hanao raharaha akory na ny tompo-tany na ny vahiny eo aminareo. Fa amin'izany andro izany no anaovana fanavotana ao anareo, anadiovana anareo, ka dia adio afaka amin'ny fahotanareo rehetra eo anatrehan'i Jehova ianareo. Ho tena andro fitsarana ao anareo izany, ka hampahorony tena anareo ianareo, ho lalàna mandrakizay izany. Ary ny mpisorona izay hosorana sy atokana ho mpisorona isolon'ny rainy dia anao fanavotana, ary hitafy ny fitafiana rongony fotsy izy dia ny fitafiana masina. Dia anao fanavotana ho an'ny fitoerana masina izy, sy ho an'ny tranolay fiaonana sy ny altara sy ny mpisorona ary ny olona rehetra amin'ny fiangonana. Ary ho lalàna mandrakizay ao anareo izany, anaovana fanavotana ho an'ny zanak'Israely indray mandeha isan-taona, ahafahany amin'ny fahotany rehetra. Ino koa no ambaran'ny Levitikos 4:20, andininy 5:20 ka hatramin'ny 12:30. Levitikos 4:20, andininy 5:20 ka hatramin'ny 12:30. Ary Jehova niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe: ary amin'ny andro 10 amin'izany volana 7 izany dia ny andro fanavotana, isy fivoriana masina ao anareo, ary hampahorony tena anareo ianareo, ka hanatitra fanatitra tao amin'ny afo ho an'i Jehova. Ary aza manao raharaha akory amin'izany andro izany, fa andro fanavotana izany, anaovana fanavotana ho anareo natrehan'i Jehova Andriamanitrareo. Fa ny olona rehetra izay tsy mety mihory amin'izany andro izany dia ho fongorana tsy ho amin'ny fireneny. Ary ny olona rehetra izay manao raharaha akory amin'izany andro izany dia ho fongorako tsy ho amin'ny fireneny. Aza manao raharaha akory ho lalàna mandrakizay amin'ny taranaka-reo hatramin'ny faramandimby izany, eny amin'izay rehetra ho nenanareo. Ho tena andro fitsarana ao anareo izany, ary hampahorony tena anareo ianareo. Amin'ny andro 7 volana dia hatramin'ny 9 ka hatramin'ny 7 no hitandremanareo ny andro fitsaranareo. Ino koa no ambaran'ny Hebreo 7, andininy 7:20 ka hatramin'ny 12:20. Hebreo 7, andininy 7:20 ka hatramin'ny 12:20. Koa dia tsy maintsy nodiovina tamin'ireny ny tandidin'ny zavatra ny an-danitra, fa ny tenany zavatra ny an-danitra kosa dia tamin'izay fanatitra tsara noho ireny.
fa kristy tsy mba niditra tao amin'izay fitoerana masina natao tanana izay tandindo ny tena fitoerana masina fa ho any an-danitra tokoa mba iseho eo anatrehan'andriamanitra ankehitriny ho antsika ary tsy niditra izy mba hanatitra ny tenany matetika tahaka ny mpisorona be miditra ao amin'ny fitoerana masina isan-taona nitondra ny rany zavatra hafa fa raha izany dia tsy maintsy ho nijaly matetika izy ary izay nanaovan'izao tontolo izao fa ankehitriny dia efa naseho indray mandeha tamin'izao andro faran'izao izy mba hanafaka niota tamin'ny nanateran'ny tenany ary tahaka ny nanindrinany olona ho faty indray mandeha ary rehefa afaka izany dia isy fitsarana dia tahaka izany koa kristy rehefa natolotra indray mandeha hitondra ny otany maro dia iseho fanondroany tsy amin'ota amin'izay miandry azy ho famonjena araka ireo andinin'ireo dia andro tena nanandanja teo amin'ny Israelita tokoa ny andro fanavotana manao ny asa fisoroana isan'andro mandritra ny taona ireo mpisorona saingy amin'ny andro fanavotana izay antsoina hoe Yom Kippur amin'ny teny hebreo dia mitodika ny amin'ny fitoerana masina ny mason'ny zanak'Israely rehetra manome torolalana mazava amin'izany andro fanavotana izany ny Levitikos 4:12 sy ny 7:20 mitsahatra ny asa mahazatra rehetra mifady ihanina ny rehetra rehefa miditra ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ao amin'ny efitra masina indrindra ho an'ny olona ny mpisorona be dia mandinika ny fony lalina izy ireo mitady an'Andriamanitra ao amin'ny fanetretena sy amin'ny fiaikekeloka ny vahoaka ray manontolo na iza ny tsy miory amin'ny andro fanavotana dia nofongorana tsy ho isan'ny vahoaka voafidy intsony amin'ny andro fanavotana dia nitondra ny ranosilahany Jehova tao amin'ny fitoerana masina mpisorona be ary rehefa nafafiny teo amin'ny rakotra fanaovam-panavotana izany izay sarony fiara-ny fanekena nisy ny didy 10 dia nataony teo amin'ny tandroky ny altara volamena sy ny altara varahana mba anadio tanteraka ny fitoerana masina rehefa tanterany ny fampihavanana dia nametraka ny tanany teo amin'ny osilahy velona mpisorona be ka niaiky ny eloky ny Israely avy eo dia nentina tany anevitra mba ho sarahana mandrakizay amin'ny toby ilay osilahy nafindra tao amin'ny efitra masina ny ra nandritra ny asa fanomponissan'andro izay naneho ny fandraketana ny tsoratra ny fahotana sy ny mahatompona andraikitra an'Andriamanitra amin'ny fanafoanana izany tanteraka tamin'ny andro fanavotana dia nafindra ivelan'ny fitoerana masina ny ra ary napetraka teo amin'ny lohan'ny osilahy ny Azazela izay maneho an'ny Satana ary manambara ny mahatompona andraikitra faratampony amin'ny olan'ny fahotana azy nentina lavitra tany anefitra ilay osilahy mba hananan'Andriamanitra fitoerana masina madio sy vahoaka madio amin'ny fiafaran'ny andro fanavotana rehefa tonga tany an-danitra Jesosy taorian'ny akarano any an-danitra dia niasa ho antsika tao amin'ny efitra masina izy fa nanomboka tamin'ny taona 490 kosa tamin'ny fiafaran'ny 300 andro ilay faminanina ao amin'ny Daniela 9:7 dia niditra ao amin'ny efitra masina indrindra izy mba hanomboka hitsara ny olona rehetra ao amin'izany fitsarana izany nefa dia izy koa no misolo vavantsika ny vaovao mahafaly dia izao ho afaka amin'izany fitsarana lehibe izany sika noho ny amin'i Jesosy ilay mpisolo antsika araka izany ry mpiara-mianatra namana dia mbola ao anatin'ny vanim-potoana ny andro fanavotana sika amin'izao fotoana izao tsy mbola fotoana andihizana sy hivelezana aponga akory izao fa fotoam-pibebahana sy fioriana hoy ny apôstôly Paoly eo amin'ny Filipiana 4:12 tapany 2 Filipiana 4:12 tapany 2 miasa mitahotra sy ny ovitra hatanteraka ny famonjenanareo izay koa no mamarana ny fianarantsika androany mametraka ny mandrapitafa ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio Femon'ny Fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpoana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. awr.org na feofanantenana.org.